veromby arivo isambolana na 30 isan'andro ny distrikany Belomorontsiribina Mahabo Morondava mitambatra raha atotaly ny omby 3 mahery lasany dahalo hatramin'ny volana novambra 13 hatramin'ny volana janoary 14 raha ireo vovonangonina no ijerena ny antontanisa. Mianika 20 ny olona natao kidnapping, nisy ny nivonoina, nisy ny naverina tamin'ny fianakaviana rehefa nahalo vola takalonainy, tsy misy latsaky ny enina tapitry ariary. Tao amin'ny commune Antsiraraky, Belomorontsiribina, ny atony nandritra ny 10 andro ny sekoly rehetra tamin'ny fampianarana na ny miankina na ny tsy miankina noho ny fampihorohorona nataony dahalo haka-mpampianatra ankeriny. Tsy mifidy ny dahalo fa tafihiny hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra, pastoran'ny fiangonana Luterana Malagasy tao Berevo, Belomorontsiribina, no tapahin-doha ny mpiandry iray tao Ankerondro, Belomorontsiribina, miampy ireo fomba famonoana olona feno abibina samihafa. Fakanankeriny na zaza io na olona fa lehibe io na antitra io na tanora io, ao ny fanapahana loha, ao ny fangalana maso, ao ny omby moa efa mialany raha teo, tsy afaky matory ao tanà le olo, tsy afaky mamboly, tsy afaky miasa, tsy afaky tsy manana filaminantsaina zany, ary natapy-tanàna aza hitantsika an'izay raha zay. Amin'ny mahampanara-maso ny fampandrosoana eny fotony ny loholona, betsaka ny ezaka natao hampanjariana ny vahaolana nandresen-dahatra ny tompona andraikitra isan-tsokajiny. Voatsela no voatendry hifehy ny vondrotoby mpilehovany jandarmariam-pirenena Aomenabe ny colonel Faneva. Tsapa hatramin'ny fahatongavany ny fahatoniny fandriampahalemana any an-toerana fa saingy manery fampihavanana ara-drazana isan-tanàna ny toerana maromaro na tanàna voalaza fa mpiompy dahalo na koa kizo fanjavonan'ny omby entiny dahalo. Raha misy raha tokony ho atao agnatin'izany raha agny amin'ny fiarahamonina zany dia tsy maintsy manatrika ny mera sy ireo le mpanolotsaina ireo, manatrika ny olobe ao tanàna ary fagnarahana mialoha zany amina mpitondra agny toerana iaby ifagnarahana amin'izany, ka tsy tsara koa raha ataoko hoe commune rurale raiky manao amin'izay fa ny hafa tsy hanao, fa tokony misy fandrindrana zany atao agnatin'izay mba hifameno zany, fa tsy hoe ny ato manao dina, ny ary manao titiky, ny aty manao an'izao, tsy de tsara loatra zay. Mety le raha fa aleo misy fandrindrana mba hatateraka soamantsara ary hilamina fahizay ny amin'ny faritry Menabe. Fantatra nandritra ny fisehoany tao amin'ny televiziona malagasy Kolondoy voalohany tao Morondava fa hiompana amin'ny famerenana ny fifampitokisana amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana, fanaovana fanentanana ara-pandriampahalemana mafimafy kokoa isan-tanàna no etombohan'ny fampandrihan-tany hataon'ny lieutenant colonel Ralayavy Onimihary Vanevarson. Ny ray aman-dreny tsisy mamehy ny zanany, ka ina izy ity rangahy ito ny zanany, ito ny zanany, ito ny zanany, saingy ity tsy olona viaisa fa olona viay namany reto fiany ireto no milalao aminy mampity zazy tanàny, ka rehefa tsy miavina ny ray aman-dreny samy miaoroholo aby miaotsody leo mandendeo reo lahatelo da reo tadiabo izany zany misy azo lava izany zany tsy fantatra aiza tsy misoratra mihandriny lasa madiana reo tsy araka mihitsiny satria maniny mifangaro ao samy mihalohalo ao aby. Ahoana ny fomba hafantarako ny dahalo manomboky zao ray aman-dreny tazomo fehezo zanakareo